Fahaltafona amintsika ny tokantrano indray amin'izao alina izao ny fandarana mahery no mitsidika ny tokantranonao amin'ity alahady ity manasanao ary ianaraka izany hatramin'ny farany indray karazany maromaro ireo taranja fanatanjahantena izay horesantsika amin'ity androany ity hanomboana azy ny taranja baolina lavalava. Miarabanao mbola miarabany koa tsika rehetra apity fanatanjahantena isongadina ny tontolon'ny baolina kitra sy ny taranja baolina lavalava amin'ity hariva ity araky ny nambarany namana mbola tiana teo dia ny taranja baolina lavalava no tsika manomboka ny fotoana andro faharoa amin'ny fananana fidinan'ny tompon-dakany Madagasikara ho an'ny ekipa Vosikajy ao anatin'ny top 8 tsara toerana ary nahazo herindray ny 3FB sy ny Kosfa taorian'ny andro faharoa tsaina atetsy amin'ny ikanjany Malakam. Noporofon'ny 3FB ny mbola maha ekipa goavana azy nanoloana ny ekipa tompon-dakan'ny Ligue Analamanga androany tolakandro tetsy Malakam ho an'ny fananana ao anatin'ny top 8. Resin'ny 3FB tamin'ny isa 7:20 ny IRC. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia ny 3FB no nifeny lalao izay tsy dia namoaka baolina firy tany amin'ny 3 quart fa niezaka nanao fanafihana totoafo tao anaty eva. Vokany izy ireo no nitarika tamin'ny isa 8-0 teo amin'ny fizara-potoana voalohany izay nahatonga baolina nentanana iray sy ny ampy hors-jeu iray. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa vao nanindry mafy ny IRC ka natsara hors-jeu maromaro ny fanakaiky ny isa teny amin'ny Solaitra be tany amin'ny 10 minitra farany tsy ravana sahala 9:20 no 9:20 3 minitra sisa ilalaovana na vita drop ny 3FB tamin'ny alalan'ny Roger ka nibatana izy ireo ny fandresena. Nisaraka tsala 13:13 kosa ary zareo Besetroka sy ny Boikely manohatra Venekasina tsy dia nisy baolina maty teo amin'ny fidorana voalohany. Ny Semino ihany no nahatsara hors-jeu iray ny tokony 3 teo am-pizara-potoana voalohany nitarika ny Semino. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa vao ny famalina ny fanafiana hita ho reraka ny Semino izay variana ny aro-tena fotsiny. Ny TFM kosa dia nanamafy ny fanafiana kanefa dia tsy nentina hahafaty baolina. Azo lazaina fa ny fandanja tsara ny lalaon'ny Rotota tamin'ity fihaonana ity. Nahazo hery ihany koa ny miaramila anohizana ny fananana rehefa nivoaka mpandresina nolona ny ekipan'ny FTM Manjakaray. Resin'ny Kosfa tamin'ny isa 10:30 no 13:30 ny Manjakaray. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany nefa tery zareo avetsy Manjakaray no nitarika tamin'ny isa 10:3. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa vao niezaka ny miaramila ka nahafaty baolina maromaro izay nivoahany izy ireo mpandresy. Voatanan'ny ekipan'ny Erikasefo tamin'ny isa 4:40 kosa ny Tanora Nosy be milalao. Mbola isan'ny mpifaninana izany ny Savonnerie Tropicale ao anatin'ny top 8 ity. Raha ny eo amin'ny vondrona be izany dia izay misy ny IRC tamin'ny 3FB Savonnerie Tropicale dia mbola tsy misy afaka amin'ny suka ho any amin'ny dingany Manasatalana.